ia anao vidéo vetivety fotsiny aho satria betsaka ny nandefa message taty aminao hoe tsy tondro rotra indray moa zany le izy fa tsy feuille de route indray fa rapport anina de hoe ahoana zany ka nijery an'le interview tokoa de nahita zany hoe tsy tondro rotra tampoka indray moa zany le izy fa rapport zany na chronogramme zay ho alefa any amin'ny sadek de mbola mipetraka ihany ny zavatra teneniko na de zany aza hoe satria hoe diso ony zany zareo fa diso ny interprétation ny zavatra nytenenina na tsy manaiky diso zany le izy tena marina satria raha ny tokony ho izy de hoe diso ny filazanay anazy fa tsy feuille de route le izy fa chronogramme sy programme anasa zay ho tanterahana eny ary ekena zany zay aloha ary faharo manaraka an'izay de hoe Madagasikara dia firenena manana ny fiandrianam-pirenena zany hoe souverain zany dikan'izany tsy voatery andefa raha ny tokony ho izy zany de tsy tokony andefa compte à rendre amin'iza n'iza antsika zany raha ohatra ka souverain na tsisy tokony andefasana zany any amin'ny sadek zany raha ohatra ka programme anasanao le izy ina ny andefasana zany any amin'ny sadek raha ohatra ka zay ny zava-misy satria ianao olona firenena manana ny fiandrianam-pirenenanao dikan'izany tsy andeha hitati-bolana any amin'ny sadek eo zany ilaza hoe tiany tsy maintsy programme anay zany hoe mitsapany alalan'ny rano ve zany ny dikany hoe mety aminareo ve io sa tsy mety aminareo ary zay no izy de zao ny tompon'ny fahefana raha mbola tsy nahafantatra an'ilay programme na le chronogramme zay ho atao de ny sadek indray zany ny andefasana an'le izy nefa ny tompo-pahefana ato trano tompotrano miono ka fahitako anazy na misy mandalitra ihany ny filoham-pirenena ao anatin'le zavatra ohatr'ireny na misy manao fananina ao amin'le dinosaure be da be zay mahafantatra tsara an'ireny zavatra iny ary mafehy an'ireny satria efa imbetsaka nanao Maputo acte additionnel d'Addis Abeba Dakar 1 Dakar 2 sy ny sisa de tsy possible hoe tsisy olona tsy hay an'izany fa na misy mamandalitra na tena hoe ao anatin'le mpanolotsaina tena misy olona tena tsy ao ny tokony hisy anazy ka ny zavatra tiako resahana vetivety fotsiny de hitako le izy hoe tsy feuille de route ery ary aloha atao hoe tsy feuille de route ndray zany le izy fa atao hoe chronogramme zany amin'ny asa zay tokony atao dikan'izany tokony hoentiny eny amin'ny assemblée nationale aloha le izy voalohany indrindra satria ny assemblée nationale mbola eo ary tokony dinihana miaraka amin'zareo hoe zao ny anaovantsika n'ity satria isy vola mety isy vola mpanjakana anaovana n'ireny hoe concertation nationale zay ao anatin'io chronogramme nareo io dikan'izany tokony ny vahoaka aloha no mahafantatra an'le izy voalohany zay vao alefa any amin'ny sadek fa tsy araka le teneninareo hoe le rapport no alefany pays souverain ko inona ny andefasana rapport any amin'ny sadek raha tsisy afaka tsy voatery andefa nininina any ianao fa tokony no vahoaka aloha mahita an'le izy voalohany satria hoe alefany aloha le izy de aveo menanareo vahoaka ihany mipalahelo zany satria ny vahoaka ny tompo-pahefana tokony vahoaka aloha mahafantatra an'le izy voalohany de mametraka dispositif hoe eken'ny vahoaka ve ty zay vao alefa any amin'ny sadek le izy satria ohatrany hoe azo alefa ihany le izy fa mety hoe à titre d'information zany hoe reto ny zavatra ataonay mampilaza anareo zay fa rehefa nresahana tamin'ny vahoaka malagasy de reto ny zavatra ho ataonay ka de mandefa any amin'ny instance ny troika ny sadek ny union africaine ny union européenne sy ny nations unies ianao zany ka ny zavatra tiako resahana fotsiny de zao hoe ny fiovaovan'ny zavatra ampiasaina na ny terme ampiasaina io hoe tsy zao ndray de vao may mampiseho ny fragilité na hoe tsy hananan'ny olona confiance atsony zany le izy raha vao zay ndray ka tsara zany mba apetraka tsara le izy be da be ny olona tompoko expert na avy aty amin'ny diaspora na mafehan zany resaka communication zany na international io na resaka diplomatie zay de afaka manoro ihany ko zay zavatra fantatray mahakasika an'io à titre gratuit tsy mila hoe fanendrena tsy mila hoe inona fa afaka manoro à distance mba tsy hanaovanovana fa tany sy lany andro mamono afo arak'le vidéo efa nataoko hoe lany andro foana mamono afo satria diso indray ony diso indray de izozoan'ny olona roitin'ny olona ndray zavatra iny mandrisy ny herinandro feno an'iny de lany andro lany fotoana ary lany andro mamono afo foana amin'le resaka communication tahaka an'io hoe tokony tsy misy dissonance ho ale izy rehefa hoe
zao ny atao hoe feuille de route amintsika tsy maninona anie zany feuille de route tsika tondrozotra atao anatin'le izy a dikan'izany chronogramme atsika le izy azo atao ohatr'izay mihitsy fa tsy le tondrozotra araky ny heritreretan'ny olona anazy na koa hoe ho avoakatsika miaraka amin'ny assemblée nationale sy ny sisa aloha le izy de zay vao ampiseho vahoaka zay vao avoaka makany ivelany satria na ny vahoaka atao anatiny ara tsy mahafantatra akory de ahoana moa ny tonga de hoe menandry zareo à titre d'information izy en plus zavatra ikinany NDB-n'ny firenena sy ny diplomatie firenena mihitsy le izy nefa ny vahoaka tompahefana tsy mahafantatra ka zay tompoko dia afaka mba manome tolotsaina ihany à distance raha ilaina à titre gratuit zay tsy mila indemnité tsy mila vola mety mba misy zavatra fantatra ihany a tsy zaharery fa be da be ny diaspora afaka manao an'izany tsy mila hoe vola hoe indemnité atao inona satria zay manana ny asa fivelomanay zay mahavelona anay a de ny zavatra tiana mba tsy hatonga an'ireny hoe tsy zao ndray hono izy fa zao ndray mba fantatra hoe tsy miomana ntsika tafiakatra teo amin'ilay fitondrana de zay mba ahafahana manorona an'le izy tsikelikely de tsara zany mba alefa atao tsara le izy mba tsy misy tsony le lany andro manazava sy mamono afo foana hatram'izay ka zay fa somary mbola reradraraka kely koa satria avy niasa androany de tsy afaky ny valapatra eto fa afatra tsipy any amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha mila fanampiana tompoko de zay eto afaka mandray anjara manome zay fahalalana kely ananana satria zay ko tsy mahay rehetrarehetra fa zay fahalalana kely ananana à titre gratuit noho ny fitiavan-tan'ny razana sy fitiavana anareo mpitondra mba handroso sy hitondra fahaizana tsara ny firenena à titre gratuit tsy mila vola tsy mila indemnité satria zay miasa manana ny asanay ka zay fa de misaotra nareo a zay nampitan'le vaovao taty aminao zany mazava ho azy a de atsipy ny teny any ampon'ny malala atsipy fetrany nitady ny atandroko ny omby fa de fotsiny rora fa tsika tsy mijanonjanona fotsy araha ny rora satria ozy le hira hoe mpivavaka daholo le mama fazavo kaza mba malaina ozy satria tsy fantatrao zay hovanina mety voafafeny amoron-dalana ny sasany mety voafafeny amin'ny vatolampy ny sasany mety voafafeny anaty tsilo ny sasany fa za mino fa ndray androany tsy maintsy isy voafafeny anaty tany tsara ary zay mahatonga nareraka raha zao de mbola manao an'ity any a zany a mba mahafazako anazy zay de tsy haiko hoe rovina no tonga any amin'ny tany tsara le izy mba haniry sy amo ka zay fa nafotsy arany rora de mitohy ny tantara zany